ry malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina hanapako mponareo ane ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ivavaka isika dia raha sy misaotra anao zay raha eo fa tsy mitsahatra anao mitady-dalana anay ary manora anay ny lalana anananay fiainana dia le fiainana be dia be eo aminao Kristy fa omenay indray ny teninao satria ny teninao dia teny fiainana ho an'olona rehetra sy ho an'olona manontolo. Amin'ny anaranao Jesosy teny tonga lofo naovanay izany vavaka izany. Amen. Amin'ity andro alarobia 17 Martsa 2024 ity riavana dia ny anjara mofinainao antsika dia Korintianina faharotoko favalo, Korintianina faharotoko favalo andininy fafito ka hatramin'ny 15. Korintianina faharotoko favalo andininy fafito ka hatramin'ny 15. Paoly apôstôly miteny manao hoe fa araky ny tombonareo amin'ny zavatra rehetra na amin'ny finoana na amin'ny teny na amin'ny fahalalana na amin'ny fahazotoana rehetra na amin'ny fitiavanareo anay dia oka ho araka izany koa no itombonareo amin'izao fahasoavana izao. Tsy milaza zany ho diga aho fa noho ny zotom-pon'ny sasany mba hizaha-toetra ny amarinany fitiavanareo koa. Fahafatatrareo fa amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika fa na dia nanan-karena aza izy dia tonga malahelo noho ny aminareo mba hampanakarena anareo ny alahelo. Ary dia ambarako izany hevitro izany, ambarako izay hevitro ny amin'izany fa mahatsara anareo izany satria ny tsy fanaova fa mahatsara anareo izany satria ny tsy fanaovana ihany fa ny fikasana koa aza dia efa natombokareo teo alohan'ny sasany hatry ny tao mihitsy. Ataovy tanteraka ary izany ka tahaka ny nahazotoanareo voninkazo dia aoko ho tahaka izany koa ny hataterahanareo azy ahak'izay anananareo. Fa raha misy fahazotoana dia ahak'izay ananana no akasitrahana fa tsy ahak'izay tsy ananana. Kanefa tsy ny atonga anareo tsy ny tonga fitsarana amin'ny sasany ahafaoriana aminareo no anaovako izany fa ny mahisy fitoviana ka amin'izao ankehitriny izao ny haben'ny arenareo no afaka ny alahelonareo ary ny haben'ny arenareo kosa no afaka ny ahelonareo mba hisy fitoviana araka ny voasoratra hoe nanangona be tsy nananampy ary nanangona kely tsy nanana mitiampy. Ray masolo manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ravana malala mahakasika ny famorom-bola hikarakarana ny kristianina tany Jerosalema no hitantsika eto amin'ity Korintianina faharotoko fahavalo ity andininy fafito ka hatramin'ny 15. Mampiherikeritra riavana ny lazain'ny Paoly apôstôly izay hitany eo amin'ny Exodosy toko 4 andininy 12 izay averiny eto indray manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy araka voasoratra hoe nanangona be tsy nanana ampy ary nanangona kely tsy nanana mitiampy. Misy kilalao teny kely ihany amin'izany. Ny manana be tsy nanana ampy, ny nanangona kely tsy nanana mitiampy. Izany hoe na be na kely no teo ananany tsirairay avy teo anivon'ny fiangonana dia samy nana azon'izay nilany avy ny tsirairay. Ahoana no nahatonga izany? Ny fiheverana tsy ny tena ihany fa ny hafa koa izay efa nataon'Andriamanitra rahateo izany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa tonga mahantra Jesosy Kristy mba hampanakarena anao amin'ny famonjena. Vita mihitsy nanolotra ny tenany sy nafony ny ainy ary nanaiky alasaka teo Kalvari ny rany izay ampy hampadio antsika ho amin'ny famelan-keloka sy hatonga ny famonjena ho an'ny olona rehetra sy ho an'ny olona manontolo. Eo anatrehan'izany mila mierikeritra izany koa isika fiangonana. Ahoana natanterahana izany tenin'Andriamanitra izany
amin'ny fiainan'olona manontolo, ka zay nanangona be tsy nanana ampy, ary zay nanangona kely tsy nanana ny tsy ampy. Samy nanana arak'izay nolainy avy ny tsiray avy, satria nanaiky tary ny tenin'Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra raha teo ny teny hoe tsy hanan-java-mahory zay miaraka aminy, ary tsy hidiso zava-tsoa, na ny liona tanora aza mety nona ihany, fa zay matahotra ny Jehova dia tsy orony zava-tsoa. Ry havana, ampianarin'ny tenin'Andriamanitra tsika eto, tsy eritreritra ny tenantsika ihany, fa ny eritreritra ny hafa, ary ampandroso ny hafa amin'ny lafiny rehetra indrindra ny ananan'ny famonjena. Fa raha zany nataoko sy ny ataonao dia androso faingana ne ny filazantsara ny Jesosy Kristy, ary atratra ny olona rehetra sy ny olona manontolo ny famonjen'i Kristy. Eo amintsika rehetra ne zany tenin'Andriamanitra. Amen. Sotranao zay raha eo noho ny amin'izany teny mamy zay napetraka ao ho fiainanay izany zay atsirovana indrindra ny fiheveranao anay hatramin'ny voalohany. Tonga nahantra mihitsy ianao Jesosy mba tonga anay hanana ny zavatra rehetra tianao Jesosy Kristy, zay fahasoavana anampy fahasamana, ka mampianara koa anay mba hanao zany amin'ny olona rehetra sy ny olona manontolo, hatratra ny olona rehetra sy ny olona manontolo koa ny mifamonjena. Dia marina aminay ny teninao hoe nanangona be tsy manana ny ampy, ary nanangona kely tsy manana ny tsy ampy. Dia sitraka ny ary vavaka hoe rainay zay ny an-danitra, masina ane ny naranao, tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra. Menao an'iny amina sahazo anay, ary mamela ny herokay tahaka namelana izay meloka taminay, ary izay mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Raisy ny tsodrano zay tononona amin'ny anaran'ny Tompo, ary Andriamanitra ny fiadanana zay nitonona ny Jesosy Kristy Tompontsika, mpianondro lehibe iala maty, mitondrona amin'ny fanekena manakizay, izany hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony, ka hiaso anatinareo zay kasitrahany masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azany ny voninahitra mandrakizay manakizay. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.